avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fianamby telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mety aminao manolotra ho anao ny vaovao. Hiaraka amin'ny fitsarana momba ny konty ny anteny mera-pirenena ka hanokatra fanadihadiana mikasika ny fahaverezana volam-panjakana mandidina ny 4 miliara ariary ho ny filohany anteny mera-pirenena androany. Hiditra anatin'ny asamboamery eo anivo ny anteny mera-pirenena ny raharaha fanenjehana ny andro rajoelona amin'izao fotoana izao ho minisitry ny fitsarana. Itony fanaraha-maso ny fidiram-bola sy ny fampiasam-bola ao amin'ny orinasa Sodiaty tsy hisy ny fanodikodiana am-bola intsony ho minisitry ny fitsarana mahakasika ny fanendrena ny Imbe Serge Jovial hitantana ny orinasa. Androso tamin'ny fandrodana n'ireo trano kely miorina mbola kan-drano tamboso fanidin'ireo toerana nahitana fanotofatany tsy ara-dalàna manodidina ny 12 ny commune Antananarivo renivohitra. Anvelany mikasana mafy ny heriny amin'ny famokarana bomba nokleary Korea Avaratra araka ny fanazavan'ny filohany nandritra ny fijidiana ivitoerana fikotrehana fitaovam-piadiana nokleary ray ny Antsipriandreo. Akavaliana trano tomboka lasy tombo vavy no ity andray ny tokatranao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampirahalamba-bao manasanao avy hatrany anaraka ny Antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity hanokatra fanadihadiana parlementira ny anteny mera-pirenena miaraka amin'ny fitsarana momba ny konty mikasika ny raharaha fahaverezana volam-panjakana 4 miliara ariary teo ho ny filohany anteny mera-pirenena nandritra ny fionana tamin'ny fitsarana momba ny konty sy ny solombavam-bahoaka tamin'ity androanyity amin'ny fitsarana momba ny konty izay nitaky ny hanafainganana ny fandaniana ny lalàna fandravonana ahafahana manafaingana fitsirihana ny volam-panjakana andoharantsika ny Antsiprian'izay. Nisy vondron'olona maromaro nametraka fitoriana momba ny raharaha fahaverezana volam-panjakana 4 miliara ariary ny taona 2024 raha ny nambaran'ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Anokatra fanadihadiana parlementaire araka izany eo anivon'ny anteny mera-pirenena miaraka amin'ny fitsarana momba ny kaonty ka hisy komisiona atsangana iarahan'ny rotonta ahafahana maneho ny fanadihadiana. Ka izahay koa dia mangataka fiaraha-miasa satria lalam-pamorenana izany. Angatahana fiaraha-miasa manokana mba ahafahantsika manokatra enquête parlementaire momba ny efa maromaro ny taona tato izay angatahana fiaraha-miasa aminareo avy amin'ny Cour des comptes satria nareo no mahavoafehy an'ireo zavatra izay ilain'ny vahoaka valina satria anisan'ny fahatokisany vahoaka malagasy rehefa mahafantatra zavatra misy indrindra resaka fitantanana resaka volam-panjakana sy fandaniana volam-panjakana ary ny orinasa-panjakana. Olana tsy ahafahan'ny fitsarana momba ny konty manohy ny fanenjehana ireo nanao ny fandikandalana tamin'ny fanodikidonam-bolam-panjakana ny tsy fananan'izy ireo ny fahefana hanenjika ka mijanona amin'ny tatitra ihany izy ireo. Nandroso sosikevitra ny anomezana ny fitsarana momba ny konty fahefana hanenjika araka izany ny filohany. Zay zany aloha ny tena tsara à long terme tsika hoe afaka folotoana roapolotoana antsika mba hanana zay compétence pénale zay ny Cour des comptes. Ny avantage zay dia tsotra. Tsisy tiantsony hoe nataonareo aiza ny toyny fa dia responsable zato isanjato izahay rehefa mahita. Tsy
fetezana fa ny amin'izao zay mbola afaka miala-pahy mialatsiny le fitenenana afaka miala-pahy satria le fanay fotsiny dia matory zay dia tsisy toy iny any dia samy mijery tsy zay lisiko zay tsy manana le compétence mpianana dia zay ny mety hoe raha ohatra ka tena anao réforme radicale atsika un jour kasika ny système judiciaire malgasy dia za mieritreritra hoe manome compétence mpianalina an'io ny tena solution araha zay no mipetraka milamina ny tany sy ny fanjakana. Voaresaka ihany koa ny raharah-bolongambolamena ny vadika avy nitranga tamin'ny fitondrana rajoelina. Zay koa metraka fanontaniana ohatra nareo ihany koa fa nakaizavana no toy ny affaire iny satria amiko rehefa fahafantarako azy produit saisine ny produit saisine tomoko rehefa mipetraka ao anatin'ny coffre ao anatin'ny ministère de police des mines dia tsy olona ray mitana lakile dikan'izay raha mivadika bolonga mihitsy tsisy magite ao fa dikan'izany zany isy intervention humaine tsy latsaka ny roa zany mitana ny lakile namadika azy bolonga mihitsy zay ny malaza zany fa tsy manana preuve tsy manana zay ny teneny dikan'izay zany misy olona namoa zany le izy ny azony nataonareo ny assemblée nationale zany fa zinga mba dia mangataka mivaliny any antokona ndraikitra aiza ho aiza ny dossier dia aiza ny toy ny dossier. Olana mampikatso ny fanaraha-mason'ny volam-panjakana ny fahalavan'ny fotoana fandaniana ny lalàna fandravonana na ny loi de règlement izay maritra roa taona ny fandaniana azy amin'izao fotoana. Nangatahan'ny filohan'ny fitsarana momba ny compte araka izany ny tokony anafoezana ho herintaona na enim-bolana ny fandaniana io loi de règlement io hanafainganana ny fanaraha-mason'ny volam-panjakana nandritra ny fiaonana tamin'ny solombava-bahoaka. Notakin'ny fitsarana momba ny compte ihany koa ny tokony hanomezana azy ireo fahaleovantena raboly ahafahana manatsara ny asa fitsirihana ny volam-panjakana. Miresaka an'izay raha mafana samihafa eto am-pirenena izay hatranisika dinihana ao anatin'ny asam-bomery eo anivon'ny anteny mera-pirenena ihany koa ny raharaha fanenjina ny Andry Rajoelina na ny mise en accusation amin'izao fotoana ahoana minisitry ny fitsarana androany. Takina ny anafainganana ny voahany marina hatramin'ny farany amongorana ny tsy maty manota eto amin'ny firenena hoy ihany koa ny faneho-kevitra netiny mpamakafaka politika manoloan'izay andoarantsika ny Antsiprieny. Dimy volana mahery nametrahana ny fitoriana ny volana Desambra 2024. Dinihana ao anatin'ny asam-bomera eo anivon'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao ny raharaha fanenjehana any Andry Rajoelina hoy ny ministry ny fitsarana androany raha nanontaniana ny toyny. Hotratra amin'ity fivoriana ara-potoana voalohany ity ny fandiniana izany raha ny fanazavana trany. Efa nanontanianay tato amin'ny assemblée mise en accusation any Andry Rajoelina fa efa mandalo travaux de commission le izy ary miandry ny fandehana licence plénière. Eo anatrihan'ity raharaha ity ilaina ny fanafainganana ny fanadiadiana tsy ho very anjaviny ny vokatry ny fanadiadiana mahakasika ny fanenjehana any Andry Rajoelina ity hoy ny faneho-kevitry ny mpamakafaka politika. Takina ny hampiarana ny sazy araka ny lalàna tsy isiny ny tsy maty manota sy ny lesona ho an'ny mpitondra ankehitriny tsy amerina ny fandikan-dalàna nataony ny teo aloha. Ary azadino koa azadino fa na ny filoham-panjakana amin'izao fotoana zao hoe efa nametraka karazana exemple ho an'rehetrarehetra hoe na inona ny adiso ataony na inona ny zavatra tsy mety ataony tsy voatery mandalo any amin'ny HCJ. Zany hoe zany na izy filoham-panjakana amin'izao fotoana rehefa mametraka exemple hoe tsy tokony isy tsy mampanto rehefa na iza izy afaka enjehana rehefa tsy manaja ny lalàna rehefa mifanohitra amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena ny zavatra atao. Irariana sy ampirisiana ny fitondram-panjakana indrindra ny filoham-panjakana amin'izao fotoana zao mba tsy ho zavatra mandalo fotsiny zao fa tokony ho tody hatramin'ny farany ary endrena hatramin'ny fakany ireo olona hita fa nambotry firenena sy nanimba ny firenentsika ty fa tsy sanatriavina hoe mandalo fotsiny le izy dia aveo tsy hitatsika popoka ny toyny. Zay ivona trany ny filoha teo aloha Andry Rajoelina mizaka ny zoam-pirenena Frantsay izay efa nametrahany izan'izay fitoriana ny volana Desambra 2024 no ny famadihana ny tanindrazana sy ny vahoaka malagasy, ny fanararaotam-pahefana sy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana malagasy. Isan'ny anenjehana any Andry Rajoelina ihany koa ny fanampara-pahefana fampiasa-kery tamin'ny tolom-bahoaka 2024, ny fanodikodinam-bolam-panjakana fa averezana vola 4 miliara ariary tokony voaka ny didy fampisamborana iraisam-pirenena mahakasika azy saingy araka ny lalam-panorenana malagasy dia milaza fa ny tsolom-bavam-bahoaka irery ihany no afaka mametraka fitoriana sy manenjika ny filoha eo anatrehany ny fitsarana avo na ny HCJ izay antokana afaka miroso amin'ny fanadiadiana mahakasika azy ka andrasana ny vokatra izay.
tsy maintsy araha maso ihany koa ny efidiram-bola sy ny fampiasam-bola ao amin'ny orinasa Sodiat tsy isiany fanodikodinam-bola intsony hoy ministra ny fitsarana mahakasika ny fanendrena ny message jovial hitantana ny orinasa amin'izao fotoana izao ny orinasa izay mbola anaty fanagiazana ihany koa ankehitriny Entsora Soarimalala no mitatitra ny Antsipriany. Ao anatiny natao hoe fanenjehana araky ny lalàna ny groupe Sodiat nasolo le cours de procédure judiciaire sy fanagiazana marobe hoy ny ministra ny fitsarana. Ao anatiny fanagiazana io no tsy maintsy anaraha maso ny fidirany vola sy ny fampiasam-bola ao anatiny. Tsy isiny ny fanararaotana na fanodikodonana indray ahoany nambarany manoloana ny fanendrena anisteritra Imbe Jovial hitantana n'ity orinasa ity. Manana fahefana feno amin'ny fitantanana kabeny toy ny ara-bola sy ara-pampandehanan-draharaha ary koa amin'ny fisoloana tena ireo orinasa rehetra voakasika izany ny tenany raha ny fanazavana. Nametrahana administrateur judiciaire izay notendreniny pôle anticorruption ihany koa araky ny fangatahany mpanao fanagiazana dia ny ARAI ary izay nametrahana ny administrateur provisoire eo hitantana ny orinasa ary manao compte rendu any amin'ny ARAI sy any mpaka kasika ny fitantanana izay ataony ary dia mbola mitoy ihany ny fanadiadiana izany orinasa zany mandray mivoaka ny fitsarana izay any aoriana any. Tahaka ny olona rehetra rehefa mandika lalàna dia tsy maintsy hiarany lalàna hoy ihany koa ny nambarany mahakasika ny rarahany solombavambahoaka Rajerson Antoine. Misy fampitahorana nataon'ity solombavambahoaka ity ihany koa izay efa nisan'ny fandikana lalàna hoy izy nanamafy. Mahagaga izy so mitavataba be fa saingy mbola tsy niteny hoe tonga dia melika izy fa ohatry ny olona rehetrarehetra rehefa ohatra ianao ka voaroroy amina fanakorotana sy ny eloka mety avoasazy ianao dia tsy maintsy hiarany fanadiadiana. Hitantsika moa izy fa nanao menasy andeha hitondra vahoaka aty raha ohatra izy ka adiadiana izany dia efa nisan'ny fanakorotana. Tsika ve tsy mba te hilamina ary ampatsahivina any vahoaka malagasy fa tsy hoe raha ohatra ianao andeha ho adiadiana eny amin'ny fitsarana ka hitondra vahoaka marobe dia lasa tsy meloka na tsy hiara-ny lalàna dia ahoana izany olona tsy manana vahoaka marobe hiaro anazy. Notsinjena trany fa mbola eo ampiandrasana ny valy ny fanadiadiana nataony IGE ny fitsarana amin'izao fotoana. Ankoatra izay efa maro ireo valy ny fanadiadiana tonga eo am-pelatanana ary efa iroso amin'ny fandraisana fepetra izy ireo. Ho hitantsika eo avokoa ny fivoaran'izay raharaha mafana samihafa eto amin'ny firenena izay fa hijanona eny anivo ny antenimera pirenena izay hatranisika. Volavolan-dalàna miisa roa no lany teny anivo ny antenimera-pirenena tamin'ity herinandro ity. Volavolan-dalàna mikasika ny asa tamin'ny fiainam-pitsara sy ny volavolan-dalàna mahakasika ny antoka arabola. Io volavolan-dalàna mikasika ny pitsara asa tamin'ny fiainam-pitsara io izay nasipa novana farany antaona 2024. Tsy ampy ny isan'ny mpitsara eto Madagasikara. Manodidina ny 720 eo ny mpitsara eto amintsika. Raha tokony valonjato sy 2000 izany. Raha ny fenitra iraisam-pirenena ho an'ny Afrika, mpitsara iray misahana olona iray alina. Raha mpitsara iray misahana olona iray etsy eto Madagasikara amin'izao fotoana. Noho izany tsy fampin'ny mpitsara izany no antony nanavaozana ny volavolan-dalàna mahakasika ny sa tamin'ny feny mpitsara izay nolaninina tamin'ny endrina sy mpanitsiana teny anivo ny antenimera-pirenena. Isan'ny fanatsarana amin'izany ny fisorohana ny fananarota-pahefana ataon'ny mpitsara araky ny fanazavan'ny solombavambahoaka ny faravangana izay tompony ity volavolan-dalàna ity ka ahafana manenjika ireo mpitsara. Betsaka ihany koa ny kiana izay azo zany tamin'ireo hoe ny mpitsara mifampiaro anatiny ao tsy misy ny fanasaziana dia ireo rehetrarehetra reo daholo zany aloha mijerevana hoe inona ny fanatsarana tokony atao. Anisan'ny fanatsarana izay nentina aloha ataoko hoe raha iresaka tonga dia ataoko any amin'ny resaka hoe discipline aloha izy dia ny fampidirana ny atao hoe karazana ino moa zany hoe tsy fanarahan-dalàna amin'ny sehatry ny asa na hoe faute professionnelle maromaro ka nasiana koa zany sazy fanaraka amin'izay satria ohatrany hoe efa tsy ajour zany izay resaka izay aloha ohatra
amin'izany ohatra hoe miresaka kolikoly tsika zao safotra ny fanaporofoana ny kolikoly dia nasiana sazy ao miresaka etika be dia be zany no natao miditra ao anatiny ao. Nolaniana tena nivo ny anteny-mera-pirenena tamin'ny endrina simpanitsina simpanovana omaly ihany koa ny volavolan-dalàna laharana fa 8/5/2024 tamin'ny fahavalon'ny volana desambra 2024 mahakasika ny antoka. Mikendry ny anesitra ireo sakanara-dalàna sy ara-teknika izay mbola manembotra ny vezivezeny ny fampindramam-bola ity volavolan-dalàna ity araky ny fanazavany ministry ny fitsarana. Nambarany ihany koa fa tsy mifanaraka amin'ny filany famatsim-bola ankehitriny intsony ny rafitra ara-dalàna mifeny antoka ity. Raha tsy ahevina, tamin'ny taona 2024 no nisy fanovana farany lalàna mifeny mpitsara ka izao navozona izao indray ny taona 2024. Hoentiny ninivo ny HCC ity volavolan-dalàna ity alohan'ny amoahana ny didim-panjakana fampiarana azy. Miresaka an'izay vaovao ny toe-karena izay hatransika amerina ny fifampitokisana eo aminy sy ny sehatra tsy miankina ny fanjakana hakanao izay hanamora ny fandrarana eto an-toerana manomboka izao raha ny fanohikevitra netiny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta raha nanatrika ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny groupement des entreprises de Madagascar sy ny Transparency International omaly amafisana ho izy ny ady amin'ny kolokolo sy ny fifehezan'ny olombitsy sihatry ny toe-karena isiny ny fifananana madio tsy hananana antra ihany koa ny kolikoly eny amin'ny famoriketra izay mamono ny sehatra tsy miankina raha ny fanohikevitra netin'ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta hatrany. Tsara soarvelo. Hoentitra ny fanjakana ho amin'ny ady amin'ny fomba fanao tsy manara-dalàna eo amin'ny sehatra sy miankina ho ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta nanoana ny fiara-miasa teo amin'ny groupement des entreprises de Madagascar sy ny Transparency International Madagascar. Zava-dehibe ho an'ny toe-karena ny fampiroboroboana ny fifanankalozan-kevitra eo anivon'ny orinasa ny androm-panjakana ireo mpiara-miombina antoka ary ny fiarahamonim-pirenena fa indrindra ny fahitsiana sy ny mangarahara. Amafisina araka izany ny rafitra hafana mitatitra tranga tsy ara-dalàna sy miaro ireo olona samy mampafantatra ny fisian'ny kolikoly na ny fandikan-dalàna. Ataonay zany izay hanamorana ny fandrarana eto Madagasikara afahantsika mampiasa ny volantsika eto, afahantsika ihany koa misarika mampiasa vola avy any ivelany. Ataon'ny fitondram-panjakana zany ny ady amin'ny kolikoly, ny ady amin'ny monopole mba ahafahany fifaninanana madio misy eto Madagasikara zany mba ho tombotsoantsika izay mpanjifa ihany. Atao ihany koa ny ady amin'ny kolikoly ary tsy hananana andra ennemi famorin-ketra na ao amin'ny impôt zany na ny midoanina satria marary an'ireo sehatra tsy miankina ireo zany nefa ihany koa mahatonga ny vidiny zavatra misonitra eto Madagasikara satria mipaka ny vidiny zavatra ny kolikoly amin'ireny hetra isan-karazany ireny. Tsy hananana antra zany io mampitandrina andreo tokony andraikitra amin'izany ary nomena baiko ny ministera. Isy ihany koa ny fanohanana ara-teknika hanampiana ireo orinasa mantatra sy hampiena ny loza teraky ny kolikoly fa indrindra sy ho fitaovana hanaovana kolikoly amin'ny alalan'ny fomba fiasa mifanaraka amin'ny zava-misy eto an-toerana sy ny fenitra iraisam-pirenena ho hiatran'ny praiminisitra. Ankoatran'izay ho atsangana ato ato ihany koa ny registre central ny bénéficiaire effectif afahantsika ihany koa miaro ny secteur privé tsy ho ampiasain'ny olona atao société écran amina asa ratsy isan-karazany. Zay zany no tena zavatra natao teto androany ary mamerina fa ny fitondram-panjakana tarihany tsy fanavaozana tena miady amin'ny kolikoly tena matoky sy manao izay ampiroborobo ny fampiasam-bola sy ny fandrarana eto Madagasikara manome toky ary matoky ny sehatra tsy miankina izay manome toky ary matoky ny Transparency International fa ny ady amin'ny kolikoly atao eto dia tena ady amin'ny kolikoly atao ampitavana sy amin'ny fo ho an'ny Madagasikara fa tsy kabary. Nanantotosa sony fifanarahm-piara-miasa ny GEM izay mampivondrana fikambanana matiana sy orinasa maro eto an-toerana sy ny firaisamonim-pirenena dia IMG no tsindriany GEM ny olona mifandraika amin'ny hetra ny trosambola alohan'ny fanjakana amin'ny mpandrara tsy miankina ary ny famerenana ny crédit de TVA ho an'ireo orinasa mpanondrana entana voalaza fa mitetina 10 miliara ariary. Izana ny ametraka ny fandraisana anjara ny vehivavy ao anatin'ny ratsa-mangaika ny seny rehetra manerana nosy ary raisina ny fepetra ampianany ireo sakana amin'ny fampandraisana anjara azy ireo amin'ny zotra-pividianana rehetra raha ny fanohikevitra ny teo anivo ny seny namarana ny feonam-be nasionala ny vehivavy malagasy androany. Isan'ny fekevitra nivoatra tamin'ny feonam-be ny fitakiana ho 700 isan-jato farany ambany amin'ny vehivavy no handray anjara rehefa misy fampiatsona mandritra ny dingana rehetra ho amin'ny avokonan-doam-pirenena ho tontosaina eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara. Tsara soarvelo.
teboka isan'iny adikevitra sy namoana tsoakevitra nandritry ny 2 andro ny fionabe nasionaly ny eo na nisehatra hitambarany vehivavy sy tanora vehivavy mpitarika malagasy ny mikasika ny fanavaozany ny tontolo ny fividianany sy ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'izany ny vehivavy no mandray anjara betsaka amin'ny latsabato raha ny antotanisatra amin'izay ka horasina ny fepetra mafisana ny fampandraisana anjara azy ireo atonga ny fividianana anjara sy anome vokatra ekeny rehetra ho ny filohan'ny seny raha namarana izany fionabe ny vehivavy izany tsy manana zo zany ny senia ny voamera-pirenena mahalotena misahana ny fividianana ny tsy andray ny fepetra rehetra zay hanafoanana na farafaratsy ampienana farany zay azo atao ireo sakana rehetra amin'ny fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny zotra fividianana rehetra manomboka hatraty amin'ny fanamboarana ilisy fividianana ka atrany amin'ny famoahana mivoaka fividianana hoe zany ny hametraka ny fandraisana anjara ny vehivavy ao anatin'ny rantsa mangaika ny seny rehetra manerana anamafisana an'izay fandraisana anjara ny vehivavy zay faharoa ahitanareo ny tena mangarahara ao anatin'ny fikarakarana ny fividianana satria raha tsy mipetraka ny mangarahara raha tsy mipetraka ny fampandraisana anjara ny rehetra dia iverina hatrany ny tsy fanjarian'ny fividianana eto amintsika fekevitra ihany koa ny fitakiany vehivavy ny fampifandanjana ny vehivavy sy ny lehilahy amin'ny sehatra ny fanapahan-kevitra ho amin'ny dingana samihafa amin'ny fandaharana sa ny fanavaozany sy ny fikoanandoha amin'ny pireneny. Toute refondation qui ne place pas l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Izay fanavozana ifotony rehetra tsy mametraka ny fitoviana marina sy feno amin'ny vehivavy sy ny lehilahy hoivo ny lalam-panorenana vaovao dia mety fara amin'ny fanavozana tsy lavorary. Tokony hanamafy ny fandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny sehatra politika ampiroborobo ny fampidirana azy ireo amin'ny sehatra rehetra ary antoka ny tsy fisy ny fanavakavahana izany fanavozana izany. Tokony avozana lalàna mifeny famatsim-bola amin'ny fividianana mba hiantohana ny mangarahara sy hanamafisana ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny fiainam-bahoaka sy ny sehatra politika. Takiana ihany koa ny anana ny vehivavy solotena farafakely ny 700 ao anatin'ny rafitra voametrana vondrona rehetra antsoina handray anjara amin'ny fifampidiniana sy ny dinika nasionaly. Dans chaque entité convoquée lors des concertations nationales. Ny farana tamin'ny fanaovan-tsony taratasy sy mirakitra ireo fekevitra rehetra ny arahan'ireo mpandray anjara rehetra nanapaka ny fionabe nasionaly ny vehivavy sy ny tanora vehivavy malagasy ho amin'ny fanavozana androany. Takian'izy ireo ny fahafana amin'ny solotena mavitrika sy mitondra sosikevitra amin'ireo fakakevitra sy fikoanadoha fa indrindra ny fanapahan-kevitra rehetra mandidina ny raharaham-pirenena. Lafa mavaoafa ny tanterana omaly tao amin'ny lapan'ny faritra atsimo andrefana ny fanokafana ny asa ny tetika samionjo ao an-toerana ansantaran'izany nanome fampitaovana ho an'ireo distrika 7 misitraka ny tetika asa ao amin'ny faritra atsimo andrefana izy ireo ho fanatsarana ny fitantanana eny fotony. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. Nanolotra fitaovana hoentina manampy ireo distrika ato amin'ny faritra atsimo andrefana ny tetika asa mionjo omaly teny amin'ny lapan'ny faritra nandritra ny fanokafana ny asan'izy ireo amin'ny ity taona 2024 ity. Izany dia tantsorika entin'ity tetika asa ity ankoatry ny fananganana fotodrafitrasa ho an'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana anampiana ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana ny fitantanana eny fotony raha ny fanazavana. Asa rehetra ny tetika samindray zany amin'ny taona 2024 ity eto amin'ny ato anatin'ny faritra atsimo andrefana. Ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana moa dia ny ataontsika hoe ny fanatsarana ny fitantanana eny fotony ka anisan'ny manao ny tantsorika ary manampy be fitondram-panjakana amin'izay fanatsarana ny fitantanana eny fotony izay ny tetika asa mionjo amin'ny alalan'ny fametrahana an'ireo fotodrafitrasa zany ho an'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana an'ireo service mpanjakana ity fotony amin'ny alalan'ny fampitaovana izay hitantsika teo zao ireo ataontsika hoe fitaovana aminay tao arakatsonyrindra entina foana hanatsara ny fomba fiasa zany ity fotony na ho an'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana zany
na ho an'ireo service-mpanjakana. Ankoatry ny fampitaovana dia manome fiofanana ho an'ireo tompon'andraikitra eny fotony sy manao asa entina manatsara ny fiveloman'ny olona eny fotony ihany koa ny tetikasa mionjo. Anisan'izany ny fotodrafitrasa amatsiana rano any amin'ny faritra Anosy sy Androy izay hotokana ny filohan'ny fanavozana amin'ny herinandro avy izao. Eo ihany koa zany ny asa maro izay ataon'ny tetikasa mionjo amin'ireo resaka fanofanana ihany koa an'ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra ety fotony dia anisan'ny ataontsika hoe mandray anjara be amin'izany ny tetikasa mionjo ankoatra ny reo asa hafa izay entina manatsara ny fiveloman-tena ny olona ty fotony ny amin'ny lafin'ny jono amin'ny lafin'ny fambolena amin'ny lafin'ny asatanana maro samihafa zany ary indrindra moa zany anisan'ny asa lehibe ataon'ny tetikasa mionjo ary ny voalohan'ny fanavozana izay andeha ho any faritra Anosy sy Andoy amin'ny herinandro avy io dia anisan'ny tokana fotodrafitrasa na rano izay niarahana tamin'ny tetikasa mionjo ihany koa. Ny faritra Atsimo Andrefana izay ahitana distrika sivy saingy ny valo aminy no misitraka ny tetikasa ankehitriny. Ka manoloana izany dia nanamafy ny minisitry ny atitany sy ny fitinjaram-pahefana fa amin'ny tapany faharoan'ny tetikasa dia ampidirina ny distrika ny Sakara izay distrika tokana tsy iasan'ny tetikasa mionjo ato amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Mandroso ihany koa ny asa fananganana ny parka éolien ao Antsiranana izay arahana amin'ny Filatex Énergie amin'izao fotoana izao. Pilôna lehibe miisa enina no mandrafitra io parka éolien io izay amokatra herinaratra 5 mégawatt rehefa iodina tanteraka. Andoarantsika ny Antsipliana. Mandroso ny asa fananganana ny parka éolien ao Antsiranana ampitomboana ny famokarana herinaratra ao an-toerana. Ny Filatex Énergie no tompony antoka amin'ity toby famokarana herinaratra avy amin'ny rivotra ity izay faharoa eto Madagasikara ankehitriny. Raha ny Taolagnaro no misy ny voalohany izay efa miodina tanteraka ny orinasa QMM. Pilôna lehibe miisa enina no mandrafitra ity parka éolienne ity izay amokatra herinaratra 5 mégawatt rehefa iodina tanteraka. Andasana amin'ny tapany faharoa amin'ity taona ity raha teo ny fahavitany ity parka éolien ao Antsiranana ity. Ny tanjona dia ny ampitombony herinaratra vokarina amin'ny alalan'ny angovo azo avaozina satria mbola miankina betsaka amin'ireo milina miodina amin'ny solitany ny famokarana herinaratra ao Antsiranana amin'izao fotoana. Itombo hatrany amin'ny ray apa-efatra ny herinaratra vokatra ao Antsiranana rehefa ampina ny 5 mégawatt avy amin'io parka éolien io izay amatsy mivantana ny tokantrano, ny orinasa, ny fivarotana ary ireo birao-mpanjakana. Amin'izao fotoana izao dia 120 mégawatt ny herinaratra vokarin'ny Filatex Énergie manerana ny Madagasikara. Fitambaran'ny angovo azo avaozina sy avy amin'ny solitany. Tanjona napetraka ity orinasa ity ny hotody amin'ny famokarana angovo azo avaozina 570 mégawatt. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fampitana makany amin'ny angovo azo avaozina ny Filatex Énergie ankehitriny ary ity parka éolien ity no isan'ny miavaka indrindra. Izay ihany koa no entintsika amin'ny sendredvety ao anaty toka fohy aza misaraka aminay ary. Za kumba mendrika andraitra sy ny mora. Mariny zany e, miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo ararotiny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrabola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manakely isaky mifandoavam-bola. Isika ane ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Hatramin'ny 4 jona ihany a. Sotary eo tonga vaingany any amin'ny App Store. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Efa mihatsara ny fitantanana ny fako eto amin'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao.
Vokatry ny fisiny tetika Sagesta izay farana ny volana septambra ho avy zao raha tokana noana ny fanatsarana ny fitantanana ny fako teto Antananarivo renivohitra nandritra ny 3 taona na izany aza mbola maro ny tokantrano tsy mahay manavaka ny fako ndakozy sy ny fako hafa ka mila fanentanana bebe kokoa ny Antsipriany. Ny ena ny abetsany fako entiny ny andralanitra tamin'ireo fokontany sitraka ny tetika Sagesta na ny projet d'amélioration du système de gestion des déchets solides tao anatin'ny 3 taona latsaka 3 volana isan'izany ohatra ny tetsy amin'ny fokontany Ambotrakely, Ampaibe, Ampefilocité ary ampany amin'ny fokontany Tsaronenana ho ny tompony andraikitry ny tetika aza. Na izany, mbola mila fanentanana ny mponina amin'ny fanavahana fako any an-tokantrano izay isan'ny fototry ny fahombiazana ny fitantanana ny fako raha ny fanazavana. Mbola kely dia kely raha resaka isan-jato no resahana aloha. Tena mbola vitsy zany ny fanavahana plastika. Ohatra zao ny SMA manavaka mahita 3 tonnes par jour, mahita 3 tonnes zany zareo resaka plastika any amin'ny andralanitra. Ny aty zany efa misy koa manavaka aty amin'ny en amont, vao miala aty amin'ny tokantrano dia efa misy manavaka koa zay raisindreo RF2 ho entiny zareo koa amidy amin'ireo orinasa izay mandray an'ireny plastika ireny. Mazava-dehibe anazy dia maromaro. Voalohany indrindra zany afaka tsika manao an'ilay hoe recyclage aloha satria voavaka tsara zany ny plastika, ny fako mora loha izay anaovantsika compost sy ny fako hafa. Faharoa manaraka an'izany dia miena ny fako etsika ny andralanitra satria efa misy mandray zany ireny apahana fako afaka ahodina ireny. Rehefa miena ny fako etina andralanitra dia miena ny vola ampiasain'ny SMA zay mavesatra tokoa any commune amin'izao fotoana izao. Dia marobe zany tombony ho azontsika raha vitantsika ny miala ny tokantrano ny fanavahana amin'ny fako. Ho an'ny JK izay mpamatsy vola sy fitaovana ny tetika Sagesta manokana, efa nisy tsikatra ny fanazavana ny fandrosoana teo amin'ny fanangonana sy fitaterana ny fako ary ny fanavahana ny fako iny ampotiny sy amin'ny toeram-pikarakarana izany. Na izany, mbola maro ny fanamby milatrehana fanamanohy ireo asa ireo, indrindra amin'ny fitadiavana sy fiantohana ny teti-bola raha ny fanazavana. Vous savez, si on collecte des déchets solides chaque jour. Fantatrareo tsara fa raha manangona fako isan'andro sika dia mila solika izany. Vola ho an'ny karaman'ny mpiasa sy ny mpitatitra fako amin'ny camion, ny fikojakojana sy ny fampandehanana ny camion ary ny fandaniana isan-karazany eny andralanitra. Noho izany dia tedin'ny Madagasikara ny miantoka ny faharetana sy ny fitohizan'izao ezaka izao. Etsakilany na dia farana tsy ho ela aza ity tetikasa tohanan'ny JK ity dia mbola isy fanaraha-maso ataonay ao anatin'ny volana vitsivitsy manaraka amin'ny endrika fanombanana. Raha misy fanamby hita mandritra izany dia fampidinika amin'ireo mpiara-miombonantoko izahay mba hitadiavana ny fomba hamahana azy sy hanatsarana ny asa amin'ny ho avy. Réagir vient résoudre ces défis à l'avenir. Ny atomboka ny volana febroary 2024, ifadrana ny volana septambra 2024 avy izao ny tetika Sagesta na ny projet d'amélioration du système de gestion des déchets solides Antananarivo. Nisy androany ny fivoriana fahadimy fanaraha-maso sy fandiniana ireo zava-bita anatin'ny tetikasa izay niarahany tompony andraikitry ny tetikasa dia ny ministeran-drano, ny fanadiovana ary ny fidiovana, ny commune Antananarivo renivohitra, ny société municipale d'assainissement na ny SMA ary ny agence japonaise de coopération internationale na ny JK sy ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola. Ny tetika Sagesta izay tsy hivona fa miompana amin'ny fanatsarana ny fanangonana sy fitaterana ny fako, fanatsarana ny fitantanana ny toeram-panariana fako eny andralanitra ary fanomanana dravitr'asa antonony sy maharitra. Ao anatin'izay fandaminana ny tanàna Antananarivo izay hatrany, androso tamin'ny fandrodana an'ireo trano kely miorina mbola lakan-drano ny tamboho ary ny fandin'ireo toerana nahitana fanotofatany tsy ara-dalàna manodidina ny 12 ny commune Antananarivo renivohitra androany. Ireo trano narodana sy tany no totofana tsy ara-dalàna ireo izay nahazona fitarainana avokoa noho izany manakana ny fikorianan'ny rano malotoka miteraka fiakaran'ny rano sy sahiranana ara-pahasalamana. Daniela Minortso.
Malona ny fitarainana maro samihafa mahakasika ny fahatsetsena ny lakan-drano teraka ireo fanorenana tsy ara-talàna nidina ifotony tena andrano manalina vony androany ny roso tamin'ny fandravana ireo trano miorina ambony lakan-drano araka ny arrêté municipal numéro 561-CUA/DS/CAB du 3 juin 2026 androany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Efa niso izy ireo ny fampitandremana natao tamin'ireo trano voakasika saingy ninitsy ny aino izy ireo antony rosona tamin'izao fepetra izao. Izy io zany nanomboka tamin'ny fitarainan'ny vahoaka tety amin'ny ty fokotanina Andranomanalina ety izay nroboka tao anaty maloto zareo satria tsetsina tanteraka ny fivarinan'ny rano dia nanao fanadiadiana ara-teknika ny tao amin'ny direction technique an'ny commune zany sady efa nanao kirazy ny zavatra tety atoerana ihany rehefa natao ny kirazy dia tsy mbola nandeha ihany ilay rano dia tsy maintsy ny dadavina ny fototry ny olana rehefa tena natao ny fanadiadiana ara-teknika dia misy trano anankiray miorina eo ambony kanal izay tsy ahafahan'ny rano maloto zotra amin'ny korina ara-dalàna zany dia nanao tatitra mahakasika an'izay ny tao amin'ny service technique na tonga ny tao amin'ny urbanisme aveo nandefa ny inspecteur de voirie nanome avertissement ilay olona anala ny fanorenana tsy ara-dalàna eo ambony kanal izay miteraka ny fitohanan'ny fandehanan'ny rano. Ankoatra ny fanorenana trano tsy ara-dalàna izay nandraisana fepetra androany, maro ihany koa ny trangana fanotofatany tsy ara-dalàna sarony teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra niaraka tamin'ireo mpitandro filaminana tao anatin'ny herinandro. Isana ahitana tranga tamin'ity herinandro ity sy ny farany herinandro lasa teo ohatra ny tetsy akaiky ny Maki Andotapenaka, Beoririka ary ny tetsy amin'ny Fasan'ny Karanina. Ireo rehetra ireo izay nohidina avokoa androany noho izany tsy nahazoana lalana avy amin'ireo tompona andraikitra raha ny fanazavana. Vao manomboka misokatra ny fanadiadiana sy ny fanomezan-dalana amin'ny Ramblay zany ny commune urbaine Antananarivo hatreto mbola tsy nisy permis de Ramblay navoaka mihitsy nefa efa nandeha ny fanotorana rehetra hitantsika eny amin'ny tanàna eny dia andray fepetra mahakasika an'ireny zany aloha ny commune ampisahatra ny fanorenana satria tokony hiditra amin'ny régularisation eo an-tanan'ilay olona mihitsy ny permis de construire zay vao tokony afaka sy ny permis de Ramblay zay vao tokony afaka manao ny asa zareo. Rehefa ara-dalàna ianao vitanao ny régularisation an'ny zavatra tsy fanarahan-dalàna azonao atao ka tena azo totofana marina le trano le tany azo anorenana tsara le trano dia fanaraka aminao ny commune. Ny ankoatran'izay dia mety tonga amin'ny fandrodanana sy ny fanalana izay tany miorina eny amin'ny faritra tsy azo totofana isika. Ankoatra ny fandrodanana ireo trano miorina ambony lakan-drano tetsy Andranomanalina voalohany, hitoy amin'ny fanidiana sy fandravana ireo fanorenana tsy ara-dalàna, ny fanotofa tsy ara-dalàna rehetra toy ny Enankasina, Andotapenaka ary ny etsy amin'ny boriboritany faefatra manaraka kosa ny ambony avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana trano. Naomby sy nandaitra ny andrana tamin'ny fanangana n'ilay komity isaky ny distrika andaminana ny olana ara-tany manerina ny nosy ho ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny rahatany. Atao manjakandrina no nampiarana voalohany izy io rafitra vaovao io ka nahafahana namerina ny tany mahery ny 150 hektara tamin'ity herinandro ity. Mifanindran-dalana amin'izay amin'itoy ihany koa ny fanatanterahana ny hetsika ODOC na ny opération domaniale concertée ka titra tany misy 500 no nozaraina tany Bealanana Omaly. Gabin Loa no mitaritra ny antsiprian'izay. Nolanina nandritra ny filankevitry ny ministra tamin'ny herinandro ity ny didi-panjakana mamindra amin'ny fanjakana ny tany mirefy 2,8 hektara 770 ar 1,7 centiara izay mitondra ny anarana Durand du Vilaine 3 mitondra ny laharana 1,8 tsipika G ao mandraka distrikty Manjakandriana faritra Analamanga. Fanapahan-kevitra voalohany nampiaran'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany ilay komity isaky ny distrika mpanaramaso sy mpandamina momba ny olana ara-tany atolotra avy hatrany ho an'ny fianakaviana tena tompony izany tany izany hoy ny ministra. Tanana kolon taloha izy io tao Manjakandriana ny 1600 hektara efa misy olo mipetraka tampotampoko teo nisy nagnano tompony io 1800 hektara. Nataonay ny fandiniana, nataonay ny famahamolana, nalefa ny député Manjakandriana, chef de district mitarika ny commission,
miaraka amin'ny ben'ny tanàna, miaraka amin'ny président fikontany, miaraka amin'ny ray aman-dreny, fa nivahana tato agnatin'ny ministère fa hisoratana amin'ireo ologno jiaby reo ny 1600 hectara fa 155 hectara sisa najanona amin'ilay olona laza tompony. Tapaka atao amin'ny conseil des ministres fa vahany olona. Eo ny fisiany ity komity manokana ity fa mitohy hatrany ihany koa ny hetsika ODOC na ny fizarana titre fobe ataon'ny ministera. Omaly nizara titre 500 ho an'ny tany mirefy 580 hektara ao amin'ny commune Ambanivohitra Ambatoria Est sy commune Ambararatabe Nord ary commune Mangindrano tao amin'ny district ny Bealanana faritra Sofia tamin'ny alalan'ny sampandraraha ny fananantany sy ny fandrefesantany ny ministera tonga nanolotra an'ireo karatany 70 ireo tany antoerana ny ministera Piahy. Ary reto titre ho zaraigny reto dia ariary 10 metatra toradroa ka tsisy moatran'izay satria be loatra ny magnararoatra, be loatra ny menimena ary mazava ny lalàna sy ny fitsipika fa rehefa mijoto sur terrain nareo dia tsy maintsy antsovinareo eo ny ben'ny tanàna, tsy maintsy antsovinareo eo ny président fikontany, tsy maintsy antsovinareo eo ny mpifanolo-bodirindriny amin'ilay tany ho refesiny sy sojabe ka zay mpiasan'ny topo domaine tsy magnano zay azavela monsieur le maire hoanareo ben'ny tanàna jiaby azakehiny. Tsy hisy arak'izany ny fanararaotana ataon'ireo tompon'andraikitra mandritra ny fidinana ifotony. Ny ministera izay efa nanambara fa hatao peta-drindrina avokoa ny sara ny fanatanterahana ny ODOC ary efa hita eny amin'ireny rantsamaniaika sy sampandraraha manerana nosy izany peta-drindrina izany. Hetsika izay tafiditra ao amin'ny fanavaozana ny fomba fiasa standard de service manomboka eto raha mbola misy maka vola ankoatra an'ireo voalaza ireo dia ao amin'ny direction de la promotion de l'intégrité et de la transparence eo anivon'ny ministera na manatona mivantana ny Bianco manao ny fitarainana ny manandraraha hoy ny fanentanana. Ankoatra ny raharahan-tany izay andraikitry ny ministera ihany koa ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana. Hisy arak'izany ny fikonan-doham-pirenena momba ny tanan-dehibe andiany fa 4 izay ho tanterahana ny 12 sy 12 jona ho avy izao etsy amin'ny villagevoire Andotapenaka. Hetsika hatao ampivondronana ireo mpisehatra rehetra amin'ny fampandrosoana ny tanan-dehibe indrindra ny tanora hifanakalo hevitra sy hitondra vahaolana ary ny fomba fijery vaovao ho fanavaozana sy ho fampandrosoana maharitra ny tanan-dehibe eto Madagasikara. Lafomba vao hafa ny lamina amin'izao fotoana ny raharaha eo anivony trano fiantohany ray izay tsy maintsy nametrahan'ny fanjakana commissaire de redressement noho ny fitantanana tsy mazava sy ny fitrandrahana tsy nisy tamberin'andraikitra ho an'ireo mpandoha fiantohana atao aminy. Niakatra teny anivony fitsarana ny raharaha ka roa taona mahery ateo aoriana vao nivoaka ny didy hatsangana vonjomaika araka izany ny filakevim-pitantanana ary notendrena ihany koa ny tale generaly absolutoerana. Dora antsika ny fanampanazavana. Dingana maromaro no tsy maintsy milalovana vao tonga tamin'izao fotoana izao tsika nanambara izy teo ny olana izay efa nanomboka tamin'ny 2019. Ny olana tamin'izany dia maro tamin'ireo CA landy no tsy ara-dalàna akory, izany hoe tsy manana zo tokony hilatsaka ho fidiana akory kanefa dia lany inona moa ilay zo tokony ho fidiana. Tsy manana fiara na ray akory, tsy manana le qualité amin'ny mahatransporteur azy akory ny efatra tamin'ireo CA lany. Efa nisy zany tamin'izany fotoana zany ny fitorinana tao sy ny fanenjehana kanefa moa dia tsy nisy ny aina. Efa nitoy ny asa ry zareo dia nanararoatra amin'ilay hoe tsy afaka manohatra ny andaniny transporteur izay maro satria tamin'ny 2023 dia takotra ny mandat andreo CA ireo. Rehefa takotra mandat dia sady tsy nampiantso fivoriana izy azy eo no tsy nanao fampiatsona na dia hoe ireo filohana coopérative maro eto Madagasikara akory ary fa avy hatrany dia ny asa mangina atao ihany. Ny asa nandritra ny roa taona mahery tsy misy base légal, tsy misy taratasy.
Iazakazaka ny Antsirabe vetivety sika ao anatin'ny distranga mpiaramonina manaraka ity. Afaka mahdiodio noho ny fisalasalana nandritra andrara-pitsarana azy ilay lehilahy voapanga izay nolazaina fa tsy salama saina nanindrona antsy tamin'ny fomba feno abibiana tovolahy kely iray andeha hianatra tao Andranomaimbo Antsirabe ny 2 martsa 2022. Manoloan'izay mitaraina sy manao antsoava amin'ny fanjakana ny fianakaviany maty makasika io didy pitsarana izay nivoaka io. Izy ireo izay miaia ny fisin'ny kolokolo ihany koa ao ambadika ity raharaha ity. Andrindrina Randriamersoakolo Antsirabe. Anisan'ny ireo tranga nampivarahontsana amponina teto amin'ny renivohitra ny fatrivakinakaratra ny tranga izay niseho ny datany 3 martsa taona 2024 tokony tamin'ny 9 ariva teo eo teto Andranomaimbo Antsirabe. Tovolahy kely iray manodidina ny 20 taona andeha hianatra no nisy nanindrona tamin'ny antsy avy any aoriana ary nodimandry ilay tovolahy kely tao aorian'izay rehefa tonga teny amin'ny toeram-pitsaboana. Raha ny fantatra dia lehilahy iray izay tsy salama saina avy any amin'ny tomponadala Ambomahazo io nanindrona antsy tamin'ny fomba feno abibiana io tovolahy kely io. Nivoaka ny didy pitsarana ny alakamisy 4 ny volana Jona 2024 lasa teo ary tsy nahazo fahampiantsoana mahakasika io raharaham-pitsarana io ny fianakavian'ilay tovolahy kely izay nisy nanindrona tamin'ny antsy. Va olona sendra nanatrika raharaha teny amin'ny fitsarana no nahita fa hiatrika fitsarana ilay lehilahy izay nanindrona antsy ka nampiantsoangana ireo fianakaviany maty anatrika izany. Rehefa nivoaka ny didy pitsarana dia afaka mahdiodio noho ny fisalasalana ilay lehilahy izay nanindrona antsy tamin'ny fomba feno abibiana izay nolazaina fa tsy salama saina ary tsy manana fianakaviana. Tsy nahafa-po ny didy pitsarana izay nivoaka hoy ireto fianakaviany maty ireto raha ny fanazavana. Tena tsy nahafa-po anay aloha ilay fitsarana nandeha tao satria nanontaniana ilay nanindrona azy dia niteny mihitsiny izy hoe namono olona teny Andranomaimbo dia ohatrany ahoana ny fomba namononao anazy nitrondro mikatra ty ariana antsy ohatrany ahoana ny nanitrondro anazy dia nanondro hoe antsy lava be ohatr'izao. Tamin'ny voalohany aloha laza tsisy fianakaviana izy avy eo nefany feno ny tao anatin'ny tao amin'ny tribonaly feno fianakaviana dia ahoana zany ny tompona andraikitra ao amin'ny tobo hoe raha hoe adala tokoa ve zany izy dia tsisy tompona andraikitra ve hoe afaka tokony ho tazominao ne zany ny adalanao dia aiza zany ny tompona andraikitra amin'izany sa ve ny adala afaka mirehare raha tena adala marina izy dia maninona moa izay olona mifanena aminy tokony hoe trondrominy amin'ny antsy fa maninona ny tonga dia hoe hiasina mihitsy ny trondrominy amin'ny antsy. Le izy aloha tena tsy matinay lolo mihitsy le didy mivoaka satria nanonitra nangatahanay aza tsisy amariniketo aloha fa nanatrika fitsarana izay olona rehetra tao nisy olona zao tao namonanindrona antsy olona dia tsy maty nefa le olona sazy 20 taona dia onitra 3 tapitra izy nefa nenay moa maninona maty le olona sady tsy voasazy le olona nanindrona fa tonga dia afaka madiodio. Malohana izany dia manao fitarainana ny fitsarana ambony sy ny fitondram-panjakana eo anivon'ny Repoblika amin'ny fanavaozana ireto fianakaviany maty ireto mba hijery akaiky ity raharaham-pitsarana ity ary ahina hoy izy ireo ny isian'ny endrika kolikoly ao ambadika izao tranga izao. Ny angatahanay zany mba mangataka mitondra fanavaozana amin'izao mba hijery akaiky ny fitsarana eto Antsirabe amafiziko tsara hoe fitsarana eto Antsirabe elana amin'ilay kolikoly satria raha samy matimaty foana ohatr'izany moa zany ny olona dia na mivoaka amin'ny fitsarana zany dia izao hoe afaka ny isose. Tena misy ny vavolombelona tompoko nanatra maso tamin'io fotoana io nahita ny lehilahy io mihitsy nanindrona antsy ny zanakay dia aminay tompoko dia tena miantso izay andriamatoa lohan'ny fanavaozana miantso tena miangavy izay tompoko tena vonjeo izay tompoko tena vonjeo izay fa tena marary anay zao didy mivoaka zao fa tena tsy raro ny tompoko tena tsy raro ny tompoko maty ny anay nefa dia afaka madiodio. Andrasana araka izany ny toean'ity raharaha nahafatesana tovolahy kely manodidina ny 20 taona ity izay voatsindrona antsy tamin'ny fomba feno abibiana teto Andranomaimbo Antsirabe ny taona 2024. Ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity androany ity indray nondao arahantsika vetivety. FIBA 3x3 World Cup 2026 hifandona i Madagasikara sy Frantsa androany amin'ny play-in 8e de finale anio amin'ny 10:20 minitra ora eto antoerana ao anatin'izao fiadina ny amboara iran-tany baolina basket lalaovin'olona telo izao any Pologne izay mandresy amin'izy ireo kosa no hifandona amin'ny États-Unis izay efa tafiakatra eo amin'ny ampahefadalana. Bekobay mahajanga faharoa tovolahy iray maty voatifitry ny zandary nanao tify-danitra nandritra ny hetsika festival Varomaitso nito tamin'ny alpandizana no nitrangan'ny loza omaly raha ny fantatra dia efa mamy ilay zandary nitifitra velotaraina araka izany ireo mponina
ao bekobay ka miantso amin'ny tokony hanaovana fanadihadiana sy fandraisana viapetra. Andrasana kosa ny fanampim-baovao avy amin'ny tompona andraikitra ny antoerana ahafantarana ny tena zava-nisy marina. Voalohan'ny fanavaozana lasa ny Gabon androany maraina iazo any Libreville renivohitry Gabon sy ny délégation niaraka taminy hanao fitsidiana arakasa any antoerana no antondihany. Isy araka izany ny fionana amin'ny filohan'ny Gabon sy ny fitsidiana sy ny fionana samihafa izay tafiditra ao anatin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fifanakalozana eo amin'ny firenena rotota raha ny fanazavana. Andrasana araka izany ny akony dian'izy ireo avy any Gabon. Mamory vato voakitaban'ny milina pitrongy ny mpianatra manao fanadinana. Ny mpianatra manao fanadinana nefa milina mitrongy mitabataba eo akaikin'ny trano fianarana eny Mamory vato eny. Teratany vahiny no manao ny fandravonana tany eo raha ny fanazavana. Manao antsoavy manoloana ny zava-misy araka izany ny ray aman-dren'ny mpianatra mba hampiatona ny asa mandrapatonga ny fialan-tsasatra fa tsy misy fianarana vanina. Ankazon-danda manjakandrina notsondromin'ny ilay lehilahy tsy dia salama saina tamin'ny antsiny anabaviny rehefa niady izy ireo. Niala vao maraina tao an-trano no renin'izy mianadahy. Nandritra izany no niady ny famono tao an-trano izy mianadahy zanany. Nandray antsy ilay lehilahy voalaza fa tsy salama saina ka nanindrona ny anabaviny. Dia nantsefatra no hita tamin'ny vatany. Nentin'ny fokon'olona namonjy ampitalaingana ilay naratra saingy tsy tanany ainy. Nasaina nateriny ny havany eny amin'ny toby fitazanana tsy salama saina kosa ilay lehilahy. Fasan'ny karana fiarabe miisa 3 indray no tratra nanototra tany tsy ara-dalàna. Omaly alakamisy 4 Jona tokony ho tamin'ny 12 alina fiara vaventy miisa 3 indray no tratran'ny brigade mixte nanao fanotofana tsy ara-dalàna teny amin'ny faritry ny fasan'ny karana. Izay ihany koa no entsika manakato indray ny fiarahana amin'ity ality anaiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Azadimy amin'ny koa ny fotoana ny fandarana ankitsipo zoma indray ny andro aorian'izao fampalalam-baovao zao no anarahantsika an'izay fandaran'izay resahana ny raharam-pirenena ny toe-karena zony sosialy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao fandaran'izay anasananao avy hatrany. Tena kosa mametraka ny veloma manipitafa ao manaraka indray veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fienambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.